Miarabanao tonga soa atao amin'ity fotoana fiarahantsika moim-bavaka ity. Androantsika dia hitondram-bavaka namana anankiray antsoina hoe fanirian-tsoa Johasy. Hitondram-bavaka amin'ny fikarakarana ny taratasy taniny isika ary manasanao mba hifantoka amin'izany fiarahan-vavaka izany. Ary azonao atao ihany koa ny miara-manandratra vavaka ankehitriny raha misy etaeta-ponao dia minofa miaino anao Andriamanitra ary hamaly ny vavaka izay asandratra ao izy. Ndao hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, ianao ilay Andriamanitra izay inonay fa miaino ary mahita mandrakariva ny fiainany zanakao. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsy toa, mahafantatra no avy, mahafantatra ny mombanay tsiraray avy. Ianao ihany koa no inonay fa manapaka eo amin'ny fiainanay rehetra ary afaka misalovana ao am-pony olombelona rehetra eto ambonin'ity tany ity. Ho ankehitriny izay dia mitondram-bavaka manokana ny rahalahinay Johasy. Andriamanitra mikarakara taratasy tany izy ankehitriny. Fantatray fa tsy mora izany. Kanefa mino koa izahay fa tsy misy zavatra tsy hainao, tsy misy zavatra sarotra ka tsy hahitam-bahaolana rehefa ianao no miditra ny sehatra. Ko raha mety ianao tompo malala dia meteza mba hanampy azy amin'izany ary hamangy ny olona rehetra izay mikasika izany taratasy izany ianao ary hahita fiteo mason'izy ireo ny zanakao ka mba ho tafavoaka soma tsara izany ary ho vita satria inonay fa sitraponao izany. Tompo mety betsaka ny manana olana mitovy amin'izany ihany koa ankehitriny. Aoka mba hijery manokana ireny ianao ary hamoha ny fon'ny tompon'andraikitra rehetra mba hamangy azy ireny amin'ny fomba manokana ianao ka hanome azy ireny ny fahendrena mba hahafahany mamita ireny asa ireny araka ny sitraponao. Dia meteza tompo malala ianao mba hiaino izany vavaka sandratra izany ary ampitombo mandrakariva ihany koa ny finoana ianao dia hamaly izany araka ny hampenindra fonao ianao. Dia misaotra indrindra tompo satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.